Taoriany nanekeny ery Bastien sy Hakim Abdallah ilalao amin'ny Barea dia nanambara mpanazatra Nicolas Dupuis tao amin'ny page Facebook fa ho avy anatevin-darina ny ekipa pirenena malagasy ihany koa i Alexandre Ramalingom. 17 taona ny lehilahy ary loha laharana milalao amin'ny club an'ny Virton, division faharoa ny Belgique. Namaly ny antso izy ka afaka anatevin-darina ny ekipa pirenena amin'ny fiaonana tao amin'ny Côte d'Ivoire ny volana martsa ho avy izao, hoy Nicolas Dupuis. Etsakilan'izany dia naneho ny hafaliny amin'ny fiverena zotsara milalao ity teknisiana frantsay ity. Ny vaovao mahakasika ny Jérémy Morel kosa no somary mampalahelo satria dia naratra indray ty vody laharan'ny Stade Rennais ity. Nandefa note de service ny agence maritime portuaire et fluviale na APMF amin'ny alalan'ny tale général Jean Edmond Andrianatenaina fa ho fisorohana ny fidiran'ny tsimbokaretina coronavirus dia misy ny lamba vaovao eny amin'ny station de pilotage. Voalohany amin'izany ny fitilian'ny dokotera manokana ny fahasalaman'ny olona anaty sambo. Faharoa, raha tsy misy tranga ahina mety ho soritra aretina coronavirus dia afaka miditra soamatsara eny amin'ny seranatsambo malagasy ny tantsambo vahiny. Fahatelo, raha voamarina fa misy olona voan'ny coronavirus ao anaty sambo dia lavina avy hatrany ny fiantsonana eny amin'ny seranatsambo malagasy ka izany dia arahana ordre de refoulement. Nampandrem-pampiasa làlana ny governoran'ny falitra Analamanga fa miverina misokatra androany 12 febroary ny làlana mampitohany Ambohitsirohitra sy Ambohidahy ary azo alehan'ny fiara tony teo aloha indray. Raha tsy haivina moa dia noho ny rotsakorana ny sesisesy sy ny fiotsahan'ny làlana no nahatonga ny fiadidian'ny faritra nandraran'ny fifamezivezena teny an-toerana.